Araka ny fotoanany fanomezana dia tafaraky itondraitsika tokolasy toko vavy manaritra ny araba amin'ity takariva ity tonga sondray ato anatin'ny fotoanany fampalalam-baovao izay anasananao ny anaraka izany hatramin'ny farany. Ny raharaha mahakasika an'ilay mpandraraha malagasy Ramatoa Claudine Razaimamonjy dia mbola mahaberesaka ny maro indrindra ny mpanara-baovao amin'izao fotoana izao. Maromaro ny vaovao miompana amin'izay hoentina amintsika amin'ity takariva ity ny toy an'ilay raharaha fakana kely ny Tetsy Andranomena izay nanaovan'ireo teratany vahiny hetsika ihany koa. Dia hoentina amintsika ny fanomanana sady ny fetin'ny Paskana dia 3 andro melohan'izay fetin'ny Paska zay dia nazahoana akony ihany koa. Ny mahakasika indrindra ny raharaha Claudine Razaimamonjy aloha zany no hoentsika manomboka ny fampalalam-baovao. Tsy nanaraka ny lalàna ny famonjana ilay mpandraraha Claudine Razaimamonjy zao ny syndicat ny mpandraraha ny fonja eto Madagasikara. Tsy toy ireo rehetra izay nahitra ponja vonjomaika ity mpanolotsainan'ny filoha ity fa tonisy ny fihetsika izay tsy mifanaraka ny lalàna loatra no tanterahana atao anatin'ity raharaha Claudine Razaimamonjy ity toy izao ny fanazavana. Nampiakapeo ny syndicat ny mpandrarany fonja manoloana ny raharaha Claudine Razaimamonjy tsy ara-dalàna ny fombafomba famonjana ity mpandraraha ara-toekarena sy mpanolotsaina ny filoham-pirenena ity raha tsy maintsy mandalo eny amin'ny fonja raisina antsoratra ny olona rehetra voakasika ny fampidirana ponja na vonjomaika na hamita sazy tsy nanaraka io lalàna io e Claudine Razaimamonjy. Raha misy zany dito-mpamonjana anankiray atao hoe mandat de dépôt tonga any amin'ny fonja dito-mpamonjana dia raisy ny mpandrarana fonja iny enregistrena anatin'ny cahier de poste ataony atao hoe procédure d'incarcération rehetrarehetra dia ampidirina amponja le olona ampiakarina any anatin'ny faritra izay misy azy. Raha marary le olona dia misy docteur ao amin'ny fonja, misy médecin légiste ao amin'ny fonja afaka miconstater an'ilay volona voafonja marary zany dia ny docteur ny fonja mahita hoe mila évacuation sanitaire ve ity sa azo atao traitement tsotra fotsiny atao amin'ny fonja. Dia raha mila an'izay izy dia ny docteur ny fonja zany no manome an'izay avis zay dia avoaka amin'ny hôpital spécialisé zany amin'ny aretiny voafonja le olona. Raha io procédure lazaiko teo jerena dia tsy nanaraka an'izay io satria avy tany amin'ny entité zay nanao enquête anazy zany dia tany izy narara dia nentina tary fa normalement ny olona tokony nizaniza zany ny olona rehefa mahazo dito-mpamonjana tokony hiditra fonja. Raha toka marary mafy ny olona ampidirina ponja dia toy izao ny tokony fombafomba. Raha ohatra ka hoe marary le olona tokony hiditra ponja dia ny zavatra tsy maintsy atao ary tsy maintsy tokony ho atao zany na izy na iza hoentina amin'ny ambulance olona io dia tonga eo amin'ny toerana eo amin'ny fonja zany dia constaten'le médecin chef ny prison jereny daholo ny zavatra rehetrarehetra mikasika ny aretiny olona io. Raha ohatra le médecin chef eo zany mahita fa hoe tena tsy azo ivalozana ny aretin'ilay olona fa mety hitarika fahafatesana ao anatin'ny fonja amin'ny ora izay hidirana eo amin'izay fotoan'izay izy no manapa-kevitra manao taratasy izany hoe évacuation sanitaire io andefasana ny olona miverina any amin'ny hôpitaly. Nambarany syndicat ny mpandrarany fonja fa manana pibak ao ambony izy ireo ary nisy ny mpandrarany fonja iray manana ordre de mission ara-dalàna manaraka ny Claudine Razaimamonjy.